Hoentsika manon fandarana dia ny eo amin'ny taranja baskety indray ho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny 12 ka hatramin'ny 20 ny volana oktobra ho avy zao ny fiodinana faharoa amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baskety sokajy NA lahy sy vavy ny zoma maraina teo moa no nampahafantariny mpitatana eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny taranja baskety ny zany fifaninanana nasionaly izany maromaro ihany ireo vao nambaran'ny mpitatana ny FMBB tamin'ity fiaonany tamin'ny mpanao gazety ity. Nampahatariny mpitatana ny Federasiona Malagasy ny taranja baskety niaraka tamin'ireo mpanohana sy mpiara-miombona antoka aminy ny zoma maraina teo teny amin'ny foibe ny teny 67 hektara ny fikarakarany ny fiodinana faharoa ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly sokajy NA lahy sy vavy etsy amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena. Fifaninanana zay atao ny 12 ka hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao. Torin'ny fiodinana voalohany natao tamin'ny Mahajanga dia amin'ny fiodinana faharoa no ahafantarana ny ekipa tompon-daka indray amin'ity taompolalovana 24 ity. Ankoatray dia nanamafy ny FMBB fa natao itiliana ireo mpilalao sy mpanazatra handrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny lalaon'ny nosy 24 sy ny Afrocan 24 fifaninanana nasionaly io. Ny Afrocan moa dia fifaninanana vaovao karakarain'ny FIBA Afrika ho fanomezana sehatra ireo ekipa tsy miatrika ny fifanitsanan'ny fiadinany amboara eran-tany ary ilalaovan'ireo mpilalao mijanona ao an-tanindrazany fa tsy mila ravinahitra. Tamin'ny fotoana io ihany koa nanambaran'ny Telma izay mpanohana ofisialy ny Federasiona Malagasy ny taranja baskety nitolotra omeny ny ekipa tompon-daka sokajy lahy sy vavy amin'ity fifaninana pirenena ity.